amin'ny foraviravony indray no iaonako amin'ny tsika menakavy mpanaraka ny fandaharana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra dia mahafinaritra ity, hitondra teny fampaherezana, hitondra teny fampianarana zay hapitrakanao alalanao ny tena hoe toerana misy an'Andriamanitra, manahoana zany Jesosy zany, inona ny tena toetra an'Andriamanitra, manoloana indrindra ny zavatra tsy atsika amin'izao vanim-potoana izao, satria ny zavatra mbany remarikeko dia tsotra, tsisy olona tsy manatrika ady zany, fa ny fomba fiatriana ady ihany koa mila takatra tsara hoe ahoana ny fomba hiatriana ny ady, fa na ianao mahay misaotra an'Andriamanitra, na ianao hitaraina, na ianao hitomany, na ianao angataka. Zay zany ny ho resako lalindalina izay resaka izay rehefa aveo, fa dia andao livavaka tsika melohany hidirana amin'ny fampianarana. Misaotra indrindra tompo, manan-javatra ho tenenina aminay entinao, manan-javatra ho lazaina aminay ianao, mitenena Jehovah favonina iainy ny mpanomponao, ampaherana indray ianao amin'ny teny ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, amen. Amin'ny voalohan'ny volana May ity nanomboka indray ilay seminaire lehibe zay mahakasika ny hoe jeune conquérant. Ny tena marina kokoa dia amin'ny faefatra ny volana May ho avy izao no anombohana indray ity fampianarana lehibe ho an'ny tanora jeune conquérant ity, hanombohana indray ilay fampianarana. Ny mahafinaritra moa zany dia hoe maro ireo ankizy no nanomboka ary rehefa nanomboka dia tafavoaka. Da voandroany zao niona tamina mpivady anankiray zay nanatitra fanati-pisaorana, fanatitra fakasitrana voandroany hoe pastera nanaraka foana an'le jeune conquérant nandritra ny ray volana iny zay, dia tahoarinan'iny ny fiainanay dia nisokatra be, tena nisokatra be, tsy nisy ohatry zany, tena hoe nitahin'Andriamanitra be. Dia am'izao zay pastera mba mieritreritra hividy fiarakodia tao anatin'izay ray volana mahery zany zay, ray volana mahery kely zay, miomana izy mivady ireo hividy fiarakodia, dia nanatitra valom-pisaorana tao izy mba ho an'Andriamanitra. Tena hoe misy ireo olona zay napiatra n'ireny fampianarana jeune conquérant ireny, na tanora zay mandrombaka tanora mandray ireny, dia hita hoe tahin'Andriamanitra, tena tahin'Andriamanitra. Niretsaka tamina mpivady kely anankiray zay tamin'ny sabotsy lasa teo, izay nanolotra ihany koa zay fiara-miasa ho an'ny tompo izay, dia izy mivady kely reto dia efa nisolokiny olona very volatra any amin'ny 50 millions, ary tena efa hoe raha fijery maha-olombelona tena hoe potika satria 50 millions zany no solokiny olona taminao, nefa vola be zany, fa nafinaritra ny zavatra mba nijoroan'izy ireo vavolombelona, dia nanomboka niarina indray ny fiainany tamin'ny jeune conquérant iny, ary efa nanana orinasa moa izy mivady reto indray, fa nanana ny orinasany, fa taorian'le jeune conquérant iny nananganany indray ny orinasa fanotelony izay natsangan'izy mivady reto, ary mba niapahany tamin'izany fitahina sy fandrosin'ny orinasa valim-bavaka ny raisany zany mba naterin'izy mivady reto tamin'ny sabotsy lasa teo. Anambarana amintsika hoe le izy tena mahafinaritra fa tena mitany tompo, ary amin'ity volana May ity indray manomboka ny 4 May, 4, 11 May, 18 May, 25 May, dia itoy mandritry nyty ray volana iray manontolo ity jeune conquérant sy fampianarana lehibe ity, zay andraisantsika tsiraray avy taridalana, andraisantsika toromarika sy fampianarana lehibe mihitsy ho eo amin'ny fiainanao, satria indrindrindrindra tsika tanora dia tena mila tarihana lalana. Ny mampiavaka amin'ity séminaire jeune conquérant mandritry ny volana May ity, dia le teo aloha dia
nandeha mandeha seul ozy tsika nandeha tsiraray zany hoe ianao no nanangana ny orinasanao ianao nanangana ny orinasanao ary araky ny teniko to de misy ankizy tena hoe tafavoaka fa nandeha rery fa misy koa nefa ankizy misy tanora moa zany fa tsy ankizy izay nanangana fa tsy tafavoaka izay nanangana fa tsy tafavoaka ary zay mihitsy ny antonyty séminaire fanoroany ty mandritry ny volana me iray manontolo ity le hoe inona ny antony ary raha nanangana ianao fa tsy tafavoaka inona ny mety olana raha nanangana ianao nanao ianao fa nandeha herinandro na tapabolana de niletika de ity jeune conquérant indray mandeha itya de idiratsika ao anatin'le hoe fiaraha-miasa ao anatin'ny atao famomezam-pahasoavana nanano tsiraray avy zany hoe nitanjona am'ty indray mandeha ty de tsy hainao rery ny mandeha rery satria misy compétence tsy anananao misy fahaizana mety tsy anananao ny capacité anao mety tsy mahazaka an'le zavatra nieritreretinao de ahoana ny atao fa mety misy olona ny afaka hiara-iasa aminao zay mihitsy no iangatsika indray ampianarina indray manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao ity rehefa tsy anaomby ianao nandeha irery de ahoana ny atao mba ahafahanao miara-miasa amin'ny hafa ato amin'ny lioka toko fafito no ndao arolovakitsika lioka toko fafito eo amin'ny andininy fa 1:12 manao hoe ny nananganany Jesosy ny nananganany Jesosy ny zanakalahy ilay mpitondra tena taonaina andininy fa 1:12 manao hoe ary taorina kelin'izay Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy vahoaka betsaka ary rehefa mby teo akaiky ny vavahadiny tanàna izy de indro nisy fatina lehilahy anankiray nentina nivoaka izay zanakalahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao tanàna nanaraka azy ary noho nahita ny raha vehivavy ny tompo de honena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany ary nanatona izy ka nanendry ny trano vorona de nijanona izay nilanja ary hoy Jesosy ry zatovo hoy izao aminao miarena de niarina ny maty sady niteny ka de natolony tamindreniny ary de raiky tahotra ny olona rehetra ka nakalazan'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjony olona de ny ely tena jody rehetra ny siteny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany androany te ampahery anao hoe aza mamoy fo aza mbola mamoy fo aza manaiky mbola diso fanantenana aza manaiky ho kivy zay ny zavatra tiako zaraina sy ampaherezana atsika mpanaraka ny fandaharana Jesosy mbola eo Jesosy mahitanao Jesosy malalanao aza mamoy fo aza mamony tena aza manao ny tsifanao Jesosy mbola eo ary anangana indray ny fiainanao Jesosy zay ny loha hevitra lehibe tiako ifampizarana aminao ao anatin'ity fandarana anio ity mety tsy fantatro ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao zay rehetra atao mety tsy mety daholy voatsolokon'ny olona isaky ny mba mikofoka kely teanao zavatra de perta foana matiantoka foana rava foana isaky ny mba te hetsika de misy faravana foana de misy fotoana ianao mametraka fanontaniana mihitsy manao hoe fa inona ny antony fa maninona te hamony tena zarangande
ary zay mihitsy ny lalàna ny rehefa mamoy fo ny olona anankiray zay ny lalàna ny rehefa mamoy fo ny olona anankiray idirako rangahy io na vadin'olona ary rehefa manome vola dia idirako na ivarotako tena aza tsy maintsy tafita ny zanako fa moy zampony ianaran'izany ranabavy mamoy fo ianao ny dika an'izany hoe andeha hiaraka amin'ny lehilahy na tsy vadiko ary rehefa manome vola fotsiny mandony ekolazan-janako mandony ifatraniko mandoa an'izao inanako hoanina dia idirako rangafa tsy maninona fa moy zampony ianaran'izany mety efa pino ianao mpanompon'Andriamanitra ianao vita batisa mpandray fanasan'ny tompo fa efa tena tsapanao misy fotoana ianao tapidalakale tozy ianao za ranga andeha hanompo sampy za ranga andeha ho arian'le pitaizary toseria za ranga andeha hakarian'ny dadarabe fa ohatrany tsy hitako ihany zay marina amin'Andriamanitra fa moy zampony ianaran'izany fa moy zampony ianaran'izany ary zay ny tiako ampaherezinanao miteny io ty aza mamoy fo aza mbola mamoy fo Jesosy mbola eo mety misy fotoana ianao tena ozy izy ianao za ranga mony tena za andeha andositra avelakeo ranga mivady aman-janako aleko za tena miala aleko za miala fa avelakeo mivady aman-janako raha lasana bavy non mampahery ianao aza mitsofoka fa moy zampony ianaran'izany ary zay indrindra ny tiako ampaherezina na tanora ianao na ray aman-dreny ianao misy tanora mety efa porosiany dia vola ianao ndana manaonao foana ndana manaonao foana fa ny atao trano efa tsisy maminy ny ray aman-dreninao manilikiliky anao ny atao trano koa fahantrana lava ianao zararaha-mihinan-kanina ndana mamoy fo ndana miaraka fotsiny amin'izay lehilahy hitanao eny ndana alefaso anaty Facebook eo sarinao dia miaraha fotsiny amin'izay lehilahy azonao iantsapazana fa moy zampony ianaran'izany mampahery anao aho hoe aza mamoy fo rehefa mijery an'ity tantara eto amin'ny Lioka toko fafito ty ianao dia misy tantarana renim-pianakaviana anankiray renim-pianakaviana anankiray izay efa manano ny tena dikan'le hoe manano tena dia zao efa maty vady dia zay mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe eo amin'ny 12 ary rehefa mbita eo kaiky ny vavadiny tanàna izy dia indro nisy fatana lehilahy anankiray noentina nivoaka izay zanakalahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy raha zoinao ny tantaran'ity vehivavy ity dia hoe mpitondra tena inona ny dikan'izany hoe mpitondra tena izany efa maty vady izy rery sisany ao tsisy vady tsony izy zanakalahy anankiray ny mba nananany zaza lahy anankiray ny mba nananany ary io zaza lahy anankiray io koa nefa ny mba fanantenany hoe ity zanakalahy tokako ity ity ny mba hianteherako rehefa za tonga any amin'ny 5 taona rehefa tonga 9 taona ty zanako lahy ty ny karakaraiko tsara tena anao sakrifisy ho an'ny tenako mihitsy anasa lamban'olona ivarokanana ifo maraina amin'ny telo maraina andeha hitady vola amin'ny 10 alina vao mody amelomako an'ity zanako ty fa ty zanako ty ny fanantenanao aho ary nanao ny fomba ritraritra ity vehivavy ity mba hikarakarana an'io zanany lahy io hitahina an'io zananay atafita an'io zananay kanjo indray andro maty ity zanakalahy tokana ity zazalahy tokana ity mety tsy haina matina accident na matina retina tampoka na matina inona fa voalaza fotsiny eto hoe maty ity zazalahy ity izy efa maty vady ary tsy manana afa-tsy zanakalahy tokana lay zanakalahy tokana indray nefa zay nantenaina ndosy ny fahafatesana ihany koa maty fa moy zampo manao ahoana alahelo manao ahoana ratrapo manao ahoana nananan'ity vehivavy ity ary mety efa tao anatin'ny programany hoe rehefa voaleviny ty zanako ty dia amony tena ihany koa fa moy zampo manao ahoana fa ny mahafinaritra dia zao hitan'Andriamanitra ny ranomasony ty vehivavy ity ny ratrapo nazo an'ity vehivavy ity ny alahelo nazo an'ity vehivavy ity rehefa mijery ny tantaran'i Jesosy ianao eo ambony eo rehefa mijery ny tantaran'i Jesosy ianao
eo amin'ny toko fafito manomboka amin'ny andininy faharo dia misy tantarana kapiteny anankiray izay nanana zanaka lahy ihany koa, nanana taiza izy, nanana ankizy lahy taiza ny tahotra ny tao zanany kontony zanany. Ity kapiteny ity narary mafy ihany koa ny zanany lahy io ary efa ho faty io zanany io. Dia ny zavatra nataonyity kapiteny ity rehefa narary mafy ny zanany, efa ho faty ny zanany, dia lasa izy nidodododona keo amin'i Jesosy, naniraka loholon'ny Jiosy, andady lady eo amin'i Jesosy, ny fona teo amin'i Jesosy, nangataka ity kapiteny ity mba hanasitrana ny Jesosy ilay zanany lahy ao an-trano, mba hanasitrana ny Jesosy ilay zazalahy ao an-trano. Dia tena nangataka ny fona mba vonjeo rehefa ho faty an'io taizako hoe, ho faty an'io zanako hoe, nangataka ity kapiteny ity. Ary nafinaritra rehefa nangataka ity kapiteny ity dia nositranon' Jesosy ilay taizany, nositranon' Jesosy ilay zanany tao an-trano ary dia sitrana. Fa rehefa mijery anao to amin'ny andininy faraky ambin'ny folo, toko fafito andininy faraky ambin'ny folo, dia nisy an'ity mpitondra tena ity izay maty zanaka, dia tsy nalala nangataka tamin'i Jesosy akory izy, tsy nitaraina tamin'i Jesosy akory izy, tsy nandohalika teo anatrehan'i Jesosy akory izy, fa Jesosy ndray no nahita azy, Jesosy ndray no nahalala azy. Fa eo mba vahoana ny famoizam-po ity renim-pianakaviana ity, eo mba vahoana ny famoizam-po sy ny ratsa-po sy ny alahelalina ity renim-pianakaviana ity, ka ndeha hamonjy azy aho, hanafaka azy aho. Inona ny lesona azy tomony? Na ilay kapiteny izay nitaraina, na ilay kapiteny izay nandohalika, na ilay kapiteny izay nangataka an' Jesosy, novonjen'i Jesosy. Na ity vehivavy ity izay tsy nangataka, izay tsy nangataka, tsy nitaraina tamin'i Jesosy, ity vehivavy ity mpitondra tena ity izay maty zanaka, tsy nalala akory momba an' Jesosy, dia mbola novonjen'i Jesosy ihany. Na ilay nangataka na ilay tsy nangataka dia samy novonjen'i Jesosy daholo ihany. Tsy kisendrasendra ny aonanao amin'ity fandarany ity androany. Mety efa tsy te heritreritra zay momba an' Jesosy ianao, mety tsy te heritreritra zay momba an'Andriamanitra ianao, mety efa henonao fa mafy loatra ny dona mahazo anao, fa izao ny mahafinaritra, hitan'i Jesosy ianao na tsy niheritreritra momba an'Andriamanitra ary, hitan'Andriamanitra ianao na tsy nitaraina tamin'ny ary, hitan'Andriamanitra ianao na tsy nangataka tamin'ny ary, hitan'Andriamanitra ianao na dia tsy neritreritra an'Andriamanitra ary. Ty vehivavy eto ity dia tsy neritreritra an' Jesosy akory. Ilay kapiteny dia neritreritra an' Jesosy, ilay kapiteny dia nandinika hoe Jesosy ny farahery, ilay kapiteny dia neritreritra hoe Jesosy nafaka nasitrana ny zanako. Fa ity vehivavy ity sady tsy neritreritra an'Andriamanitra, tsy neritreritra an' Jesosy, fa ny nafinaritra Jesosy kosa neritreritra azy, jeritreritra Jesosy neritreritra nomba azy, ka natonga an' Jesosy nanangana ny maty, nanangana ny maty. Zay no mahatonga na milaza aminao sy miteny aminao, aza mbola mamoy fo, aza mbola mamoy fo. Mety tsisy nininona azo ny fianakaviana atao aminao intsony, mety tsisy nininona azo ny havanao atao aminao intsony, mety tsisy na inona azo ny vadinao atao aminao intsony, mety efa tsisy mpijery ianao, mety tsisy na inona intsony azonao andoavana ny ekolazy ny zanakao sy ny hofatranonao, mety miaino anatina fahafahambaraka, fa fahambaraka faratapony ianao, dia zavatra anankiray ihany tadidio fa na tsy niheritreritra an'Andriamanitra ary ianao, na tsy niheritreritra an' Jesosy azy ianao, na tsy niheritreritra angataka nininona amin'ny tompo ary ianao, Jesosy no tonga teo am-bavady, teo amin'ny tanàna ny naina, Jesosy no tonga tao, ary na tsy niheritreritra an'Andriamanitra ary ty vehivavy ty, Jesosy kosa niheritreritra azy, Jesosy niheritreritra azy.
ary zao ny taompony Jesosy de daviko ny fomba rehetra ananganana nyity vehivavy ity, de daviko ny fomba rehetra anasitranana ny zanany, ananganana ny zanany amin'ny maty. Jesosy no nieritreritra an'izany. Ino zao zava-vaovao mahafaly ampitaiko aminao zao. Mety efa ela ianao tsy nieritreritra n'Andriamanitra, fa tsy kisendrasendra ny ainonao nyity toriteny ty, tsy kisendrasendra ny ainonao nyity fampianarana ity. Mety efa tavalatsaka ao anatina famoizam-potanteraka ianao ary efa ao anaty programa ozy ianao za tsy te halala fa rehefa azahoako vola na isy olo-kiko na amin'ok'olona na angalarako vadin'olona tsy te halala fa ataoko ty, tsy te halala fa tapaka ny hevitro, andeha andositra, andeha angalatra, andeha hivaro tena, andeha ho ataoko ty. Za mampahery anao ranabaviko rahalahako, aza mbola mamoy fo. Indrindraindrindra raha tanora ianao mijery an'ity fandarana ity, aza mbola mamoy fo. Mety tafalatsaka ianao zao anatin'ny sainao manao hoe zay ataoko rehetrarehetra mandamoka daholy, tsisy nety nataoko, zay rehetra nataoko, zay rehetra nataoko sady nitsindrinao tsara, zay rehetra nataoko. Zao ny tena marina ry havana. Mety misy antony eo mahatonga anao tsy mahomby. Averiko, misy antony eo mahatonga anao tsy mahomby. Mila namana ianao, mila ralahy ianao, mila vehivavy namana ianao, mila olona manohana anao ianao, mila olona miara-miasa aminao ianao. Indrindrandrindra ianao raha tanora, mbola veriko ihany fa iresaka an'ity jeune conquérant ity tsika. Ary amin'ity ray volana ity, volana miray manontolo ity manomboka ny 4 mai ho avy izao, dia iresaka momba ny hoe ahoana ny atao amin'ny fiara-miasa amin'ny olona, iza ny olona tokony hiara-iasa amiko. Fa raha tsy nahomby ianao nandeha irery dia aza mamoy fo, fa mila olona ianao hifanohana sy hifampitatana aminao, hiara-iasa aminao. Fa zany manko indraindray zany ny ampaherezako atsika. Anisany mba mampahomby amin'ny pasteur Hertina. Pasteur Hertina tsy mandeha irery, pasteur Hertina manana namana. Za raha iza irery no anao antisy dia tsy mahavita na inona raha iza irery. Fa pasteur Hertina mahatomba mahavita zavatra, matsangan-javatra, manao zavatra, dia misy olona manodidina, manana namana, manana mpiara-miasa. Raha vato anankiray na briky anankiray ny anananao, ny vato anankiray tsy mahavita trano, ny vato anankiray tsy mahavita na dia lakozia ary. Fa rehefa ny vato anankiray no mitambatambatra amin'ny vato namany dia mahatsangana building, mahatsangana building. Raha ranoray mitete goty ray tsy mahavita nininy. Fa rehefa ny rano no mitambatambatra, erikerika matondra drano ary mivadika ranomasina. Raha ianao rery goty ray mety tsy mahavita nininy, fa rehefa ny ranonorana no mitambatambatra dia ny erikerika matondra drano ary mivadika ranomasina. Mila namana ianao, mila namana ifampitatana, mila namana ifanohana aminao. Aza mitsy ny fampianarany, izay hoe narantsika ahoana ny isafidianana namana, hiara-iasa amiko amin'ny projetako, eo amin'ny orinasa tsangako, eo amin'ny zavatra ataoko. Fa aza mijanona ao anatin'ilay hoe tsy nahomby a dia amoy fo, tsy nahomby a dia ho kivy, tsy nahomby a dia hijanona. Non, fotoana azonao hitsanganana izao, fotoana azonao hitsanganana izao. Ozy izy ny fiteny hoe tondro-tokana tsy mahazo ho aho. Raha ianao rery mety tsy mahavita na inana inona. Raha sarbon kely anankiray tompoko, singana sarbon anankiray ampirehety fa tsy mirehitra io. Fa rehefa ny sarbon no mitambatambatra ao anaty vilany, ao anaty fatapera, dia mamasaka na dia tsara masoara. Zany tompoko ny fomba fiasa. Jesosy rehefa tonga tety ambonin'ny tany mba hafahany nanao ny asa rehetra ary hatateraka amin'ny missionany,
dia nifidy 12 lahy Jesosy hiara hiasa aminy ary na dia Jodasy aza ny ilainy mba hiara hiasa aminy satria tsy nisy azo fijaliana raha tsy nisy Jodasy tsy nisy ny antony teo ambony azo fijaliana Jesosy raha tsy teo Jodasy ilaina ny mpiara-miasa ilaina ny mpiara-miasa ary na tonga ny tanora misy fotoana misy tanora tsy mety mahomby mihitsy satria anao mieritreritra mandeha rery mieritreritra andeha seul mety isy fotoana mety zay averiko mety isy fotoana mety zay fa matoa tsy nety tao amin'ny aloha ny anatra ny jeune conquérant ray manontolo iny nanao ianao fa tsy nety ianao rery nanangan'lisy tsy nety dia tadidio fa mila olona ianao hiara hiasa aminao mila olona ianao hifanampy aminao fa aza mamoy fo hoe zay rehetra nataoko tsy nety avokoa nanao an'ity tsy nety nanao an'ity tsy nety niazakazaka re tsy nety nanao andre tsy nety tena andeha moy foa kivy reraka fa izy Jesosy ampianatra anao ao anatin'ity jeune conquérant ty ho anareo le naomby moa dia efa mba naomby dia toy izy ny lalana ho anareo le tsy naomby dia mety mila namana ianao satria misy zavatra mety talenta tsy anananao misy zavatra tsy anananao ary misy asa tsy afahany orinasa tsy afaka mitsangana ihany koa raha ianao rery fa tsy maintsy mila namana anampy ianao ry tanora malala melohany anoizako ny fampianarana andaotsika anaraka ireto fijoroana vavolombelona mahafinaritra ireto asifitehaka mafy fa efa nisedra zavatra mafy fa zay ny lazako anareo hoe tsy hoe aty piralahy izy miralahy reny mbola tanora kely reny fa lazaiko anareo reny fa ny orinasany reny efa mananika amina miliara asifitehaka zato alleluia fiadanany tomponareo miralahy fiadanana atony ralalova vao natao mariage tamin'ny décembre ianao raha tsy diso manonona fiadanany tompo aloha ranka fiadanany Jesosy ao amintsika mpiara-mivavaka rehetrarehetra izy sady polisy inspecteur no manana orinasa ihany koa raha tsy diso sa eny zay aloha zany ny tena polisy aloha nareo fa ny orinasa ny tantanasany nijoroko vavolombelona eto zany dia makasika ny misy fotoana 10 taona zay nivavahana tato amin'ny vaonioloko nanomboka 2013 maheno tsaritsika 2014 kalosa nanomboka 2013 2014 zany tamin'izay dia tao anatin'izay tena niainga tamin'ny tsy nisy mihitsiny dia tao anatin'izay hoe niainga tamin'ny tsy misy zay tena mivavaka foana zany nanaraka toritian'ny pastera zany dia rehefa nandeha amin'izay fotoana mbola nianatra moa zany dia tao anatin'izay nanao an'le resaka ina moa ty izy teo nanampy any dadanay zany no ny andohana voalohany dia nanana eritreritra amin'izay hoe maninona moa raha mba hoe anokatra orinasa ho atsika ry dada dia tamin'izay fotoana izay moa zany iny koa zany sakana foana zany hoe problème foana zany ny ampiseho an'le ray aman-dre zany hoe mbola sarotra satria tsisy an'le moyen le teny teo hoe efa hoe mafy io tsy vita io sarotra io tsisy an'le moyen zany izy ahafahana manao amin'ny karakaran'izay dia ianao zany nanana toetsaina mihitsy tamin'izay hoe tsy maintsy vita ny anarany io dia voninahitra ao an Jesosy aloha fa tafatsangana soma tsara le orinasa alleluia tamin'ny 2017 New Vision Communication ny anarany New Vision Communication misehatra amin'ny resaka marketing sy communication izy dia rehefa nandeha ny fotoana tena tsy mora le izy zay no ampaherezako anareo tanora tsy mora le manao zavatra surtout hoe misehatra amin'ny asa goavana zany be dia be ny adiny lalovana betsaka ny adversaire matanjaka betsaka ny adversaire matanjaka
fa ianao zany rehefa hoe manao zavatra tsara rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia tonga ho azy foana ny zavatra rehetrarehetra zany. Sivy tehaka mafy zany iasina iasina moa zao tena firy taona ianao zao firy resaka le micro miarabanao aloha faly manona ny fiadalan'ny tompo ho antsika rehetrarehetra indrindra ho an'ny tanora firy taona ianao 24 ans 24 ans fa izy mirahalahy no misehatra ao anatin'le orinasa karazana sady fanaovana imprimerie izy io no le sehatra hitanareo le panneau publicitaire le labasy be reny le eny amin'ny any reny le any reny raha tsy diso mikirakira rehefa mahazo marché nareo ohatrany centaine de millions ny zavatra ohatr zany raisika le micro aloha dia tsy ady mbatijy anao ny resaky lova teo ie voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany tao anatin'izay fotoana zay dia be da be ny ady lalovana fa isaorana ny tompo eo foana i pasteur mankasitraka indrindra nampahery ary izao foana ny tenen'ny pasteur rehefa miresaka hoe ny tsodrano izay omeny dia tsy miova mihitsy tamin'izany fotoana izany manko pasteur name tsodrano anyzokonay tamin'le voanomboka anao an'le projet mihitsy hoe anao an'izao dia tamin'izay fotoana izay pasteur tsodrano hoe tsy maintsy ho lasa lavitra ozy izy pasteur dia tateo arina isaorana ny tompo fa tena nisy fivoarana ngeza be nisy fivoahana goavana be na amin'ny fiainanay zany satria tamin'izay vao nanomboka mivavaka tato dia tena sahirana be zay ara nisy fotoana tamin'izany tena mivarotra kafe tamin'ny siny teny an-dalana teny mihitsy varotra kafe amin'ny siny ie dia nisy fotoana zay nahazo tsena teny Andavamamba teny mivarotra kafe tamin'izany varotra kafe sy mofo varotra kafe sy mofo dia isaorana ny tompo rehefa nanana fahasahina moa ny fampianaran'ny pasteur dia mampianatra foana ny tanora hoe anana fahasahina dia rehefa nanana fahasahina niaraka tamin'Andriamanitra dia isaorana ny tompo fa nandrosy moa izay zany anankitelo no niara-niasa tao anatin'izay fotoana izay fa rehefa taty arina le izy mety hoe noho ny fitondran'ny tompo dia lasa nanana andraikitra hafa zokinay le pasteur lalova izany hoe rehefa taty arina zany nisy fotoana indray pasteur tao amin'ny 3 frères ambanindriana hoe nareo tanora ozy izy misy fotoana hiasa mpanjakana hiasa nanao trodrano amin'izay zany pasteur dia nieritreritra zany amin'le situation misy anao hoe za moa zany efa ohatran'izao efa misy orinasa dia ahoana ny fomba hoe ahafahana manao an'izany zany hoe tsy netinino zany fa za tena nandray hoe tena ho tanteraka amiko le faminaniny reny ie le faminanina ho lasa mpiasa-mpanjakana ho lasa mpiasa-mpanjakana dia voninahitra ho an'ny tompo fa nisy ny concours na polisy moa zany dia afaka soma tsara ny polisy nareo zao ie fa inspecteur nareo zay indrindra pasteur dia tao anatin'izay zany hoe aizany sara tsy visary hoe efa naza efa misy sara io zao zany hoe nafindra tamin'izany ranay moa zany le orinasa io satria tsy miaraka mihitsy zany le polisy sy le resaka société zany ie dia izy zany miandraikitra sy miandray an-tanana ianao zany zao no mpitata anazy eo asiviteka mafy zany raha tsy diso voainga nareo mividy machine sa avy any an-dafy tany chine mihitsy nafarana ohatrina ny vidiny izy le izy amina centaine de millions vidy le izy voninahitra ao an'Andriamanitra rery any fa raha fiandohanay zany tsy possible mihitsy avidy le izy dia isaorana ny tompo fa isay le tsodrany pasteur zay rehefa resaka taminay hoe fotoana ho an'ny zanak'Andriamanitra tao arinany Coliseum iny dia be da be mihitsy nisy marché zay mbola tsy niraisinay mihitsy nisy marché goavana be zay mbola tsy niraisinay mety ohatrinina any le chiffre le goavambe zay mba meomarina kely fotsiny manodidididina 400 millions any asivitehaka mavy zato eninareo zany 400 millions tsara ihany manko enin'ny olona fa reo izy ny olona hoe angamba 2 millions 5 zany marché goavambe zany ohatrinina hoe raha laha tanora reto no manomboka misehatra amina zavatra ohatry zany ampaherezako ny tanora rehetra fa tsisy mafy tsy laita ny zoto tsisy tsy ho resinao zany azon'Andriamanitra aperaka eo amin'ny plasinao ianao alleluia ny raha lahalovany efa nanambady vao tamin'ny décembre teo mariazinareo zany taty moa izy iny sa tany amin'ny 3 frères zany nanamasina azy raha tsy diso alleluia mbola tsy manambady raha tsy diso fa misy mbola tsy manana anareo nrenge raha vao manan-karena dia tsy olana mihitsy
teka mavla satsy mary zany aka zany ne tsara eny resahana kely ampiatsiana ny ampon'ny tanora fa tsy mila miady lehilahy sy vehivavy zany fa raha voatahin'Andriamanitra anao dia tonga ho azy ny zavatra rehetrarehetra so dia mbola manakambary nareo miralahy mialohan'ny amaraparana nany fampaherezana kely zany avy aty aminao hoe tsy voatery ny androanao mety hoe taranaka mety hoe any amin'ny fianakavianao a mety hoe karazana fianakaviana sahirana ianao a mety ihany koa ianao tanora azo lazaina hoe noho ny amin'ny antony zava-misy dia mety hoe tsy maintsy nijanona tamin'ny fianarana fa izao hoe tsy miankina amin'ny situation anao androany zany a ny hoavinao fa miankina ny tanjonao a miankina ihany koa amin'ny finoanao a sy ny fahasahinao dia ole ten'Andriamanitra hoe ankino amin'ny Jehovah ny asanao a dia ho lavorary za rehetra kasainao makasitraka alleluia rahalahy alofa ie ny afatra ho an'ny tanora zany a dia zao zany hoe sakana ho atsika tanora foana zany a le hoe aiza ny vola aiza ny zavatra anaovana anazy zany hoe le moyen foana zany tetavintsika mialoha aloha nefa tadidio tsara fa tsy afaka nianana le moyen eo ampelantanana mihitsika raha tsy mandray décision aloha zany hoe manapa-kevitra fa hoe zao ny zavatra ho atao a dia zay zany ny afatra dia mampahery any tanora rehetrarehetra tsy mora le misehatra amin'le izy a arakaraky ny akaranao zany misy problème vaovao foana migoavana foana le problème fa rehefa eo Jesosy a rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao a dia tena milamina ny zavatra rehetrarehetra pa orakoraka niainga tany amin'ny fivarotana kafe niainga tany fivarotana kafe tena tahiny tompo aloha tsy fikoranonareo miralahy dia tena mbola hitombo fahasoavana trany a ikirakira amina miliara mbola ho lasa patron isy mbola isy orinasa maro hitsangana amin'ny alalan'izy miralahy reto hiakatra galona vetivety amin'ny anaran'i Jesosy misy saora tompo amen tahiny Jesosy fa dia voajerena tonga dia hita hoe olona tahin'Andriamanitra veloma tahiny tompo baibay dia isaorantsika ny tompo ireny fijorona vavolombelona sy témoignage izay enitsika teo rehetrany mahakasika indrindrandrindra zany fananganantsika nireny orinasa sy zavara zay efa natao reny a zava-dehibe reny averiko indray mandeha zany fa amin'ny sabotsy ho avy izao dia fa mitohy mandritsy nyty volana me ray manontolo ity a ilay jeune conquérant zay idirantsika lalindalina ho an'ireo zay efa naomby dia idirantsika lalindalina amin'ny hoe inona indray ny ho ataonao ahafahanao mivelatra mandeha lavitavitra ho an'ireo zay efa nanandrana fa tsy naomby dia tsy le miraviravy tanana ngamba tsy ambin'Andriamanitra mihitsy tsy tahin'Andriamanitra mihitsy fa aleo aloha hijanona mihitsy non tsy le fijanonana ny vahaolana tsy ianao mipetraka ny mampahomby anao tsy ianao mijanona ny vahaolana fa ianao mitohy fa mijery ny fomba vaovao indray ahoana no hidirana lalindalina ahoana no hitsofohana lalindalina ahoana ny atonga nahampahomby ana lalindalina inona zany ny lesoko amin'le teo dia inona zany iza ny mpiara-miasa tokony afaka hiara-iasa amiko ahoana ny fomba hananganana inona ny zavatra tsy nananako dia inona ny tokony fenoko zany rehetrarehetra izany no ilainy fa resio ny famoizam-po hoe hijanona fa tsy nahomby zany manko ny toetsain'ny olona sasany rehefa nanao zavatra dia tsy nety dia hijanona nanao indray mandeha dia ozy izy ny fitenena hoe indray mandeha ve ny mantavary dia andevitsotro be indray mandeha ve ny mantavary dia andevitsotro be tamin'ireny nanamboatra ampoule hony reny le izy ty le créateur le mpanamboatra ny ampoule io tsy haiko impérial firial nanao ese sa firy arivo nanao ese zay vao nety io ampoule io nanangana an'io ampoule io zany tompoko ny zavatra zay nga everinao moramora nanangana an'ireny hoe izy ty namitana nananganana ny fiarakodia tany amboalohany
tsy mora ngeny mahita an'ireny le hoe V8 amin'izao fotoana zay reny tomobile dernier cri reny amin'izao fotoana zao reny tsy mora nge reny navitanany reny nanao SCB dabe ny tompona andraikitra an'ireny tao aloha ahoana ny ampandehan'ity hivadika tomobile be dabe hitako tsara ny angany reny BMW reny ohatrany sarety kely zay sarety kely anina kely reny ny angany reny Mercedes reny tambolohany fa mitatra de lasa ary ny olona tsy mijanona io tsy fombiazana reny sambon-danitra hitatsika reny hipiriny poka zay vao natafavoaka an'ireny tonga teny amin'ny volana fa tsy kivy mpanamboatra an'ireny fantadiny fomba rehetra hoana foana ny andinganana an'le sakana fa tsy hoe tsy naomby indray mandeha tsy nety indray mandeha de adao am'izay ijanona non aza mamoy fo rehefa nijerytsika ny tantaran'ity vehivavy mpitondra tena taonaina ty le maty zanaka tena hoe na de tsy nieritreritra an' Jesosy ary izy tsy nieritreritra an'Andriamanitra nieritreritra azy te ilaza aminao aho hoe mety efa tsy te eritreritra an'Andriamanitra ianao satria efa kivy mamoy fo tadidio zao fa Andriamanitra mieritreritra anao ilay kapiteny eo amin'ny lioka toko fafito andininy faharoa de nangataka tamin'i Jesosy nieritreritra an' Jesosy nitady famonjena tamin'i Jesosy io kapiteny io de novonjeny Jesosy fa ilay vehivavy mpitondra tena maty zanaka kosa tsy nangataka tamin'i Jesosy tsy nitaraina tamin'i Jesosy tsy nandadilady tamin'i Jesosy tsy nieritreritra an'Andriamanitra akory kanefa nte Jesosy nikasika azy nieritreritra azy mba hasitrana azy inona ny tiana tongavana na lay nieritreritra an'Andriamanitra lay nangataka tamin'ny tompona lay tsy nangataka de Andriamanitra samy te hitahtsika azy samy te hamany atsika reseo fotsiny famoizam-po na tsy nety daholo ny zavatra natao tsy naomby tamin'ny zavatra natao mety efa 15 voadona ianao voasoloko foana ianao tapitra namidy ny fananana rehetra mba hiaingana mety efa tsisy nizaniza azonao antenaina antsony tsisy nizaniza azonao atokisana zay olona akaiky anao nivadika taminao de mbola mampahery anao aza mamoy fo aza manonao foana aza mamony teny aza makany amin'ny dadarabe aza mivaro teny aza mandeha mangalatra andao hitoy andao ndray hiainga ary zany ny anasako anao manokana tongavandray amin'ity jeune conquérant dinany faharoa ty fa taka ny hitahin'Andriamanitra andreo tanora marobe zay nahatsangana orinasa no hitahin'Andriamanitra anao ary tsy maintsy hitahin'Andriamanitra anao ao anatin'ity fanangananao orinasa ity hitahin'Andriamanitra ianao hitsodrano anao hitahinao tompo retora lasanabavy nanaraka ny fandarany teto ho fian'ny fahasoavana izy ireo ary tao ambadika zany fampianarana zany ane hitahinao amin'ny zavatra rehetrarehetra hitahinao koa ny fampianarana manomboka amin'ity volana mety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen sabotsy ho avy zao 4 mai no manomboka ity séminaire ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana vaoniloko indrindrindrindra eto Karobato ambany atsimo commune eto amin'ny 3 frère andrefa nambohy janahary ary eto amin'ny temple de la foi bypass ny tenako pasteur tena randrena malala nitondra ny fampianarana sy ny vavaka izay mbola veriko ihany loha hevitra amin'io hoe fiaraha-miasa ahoana ny atao iaraha-miasa amin'ny namana iaraha-miasa amin'ny fananganana ny orinasa tena fampianarana goavana io fa rehefa tsy naomby ianao nandeha rery de tadidio fa mila namana ianao ny vato anankiray tsy mahavita trano fa rehefa mitambatra ny vato mahavita building ny goty ray amin'ny rano tsy afaka vitana inana inona fa rehefa mitambatra ny herika mahatondra drano ny vongana charbon ray tsy afaka andro na inona fa rehefa mitambatra ny charbon afaka mamasaka na de tsara masoary ho tahin'Andriamanitra ianao fa dia zay ny loha hevitra mihitsy ananganantsika ity jeune conquérant diny faharoa ty veloma tompoko